resaka pentekosta. Pentekosta moa zany dia ilay hoe pente no fototeny amin'izany. Ny pente dia dimampolo no dikany, dimampolo. Ary efa mitezantsika pentekosta dia nao an-tsaina dia dimampolo andro ao aorianany Paska, aorianany Paska. Izay ilay hoe pentekosta. Fa inona ihany koa hoe dika amin'ny pentekosta. Amin'ny pentekosta ihany koa dia fantatsika hoe nilatsaka ny fanamasina. Nilatsaka ny fanamasina. Fa inona ny fanamasina moa? Raha mitezantsika dia tsy inona intsony ny fanontaniana fa hoe iza ny fanamasina. Qui est le Saint-Esprit? Iza satria ny fanamasina dia ilay persona fahatelo amin'Andriamanitra Trinité. Ny fanamasina dia tsy zavatra fa Andriamanitra mihitsy. Andriamanitra Pahary na Andriamanitra Ray dia efa niasa namorona izao tontolo izao, Dieu créateur. Fa ilay Andriamanitra mpamonjy na ilay zanaka dia Jesosy Kristy. Fa ilay Andriamanitra mpananatra, ilay Andriamanitra mampahery, ilay Andriamanitra miasa ankehitriny dia ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia tena Andriamanitra mihitsy, tena Andriamanitra mihitsy. Troisième personne de la Trinité, izany no fanahy masina. Ka rehefa lasa ilay persona faharoa, ilay Jesosy Kristy niakatra ao an-danitra. Jesosy Kristy ne efa niteny hoe mahatsara anareo ny fialana, fa raha tsy hiala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha dia hirahako aty aminareo ny mpananatra. Ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Jesosy Kristy zany efa niteny fa tsy maintsy handeha izy ary rehefa mandeha izy ka miakatra dia tsy maintsy hidina ny fanahy masina, dia ilay Andriamanitra ao anatin'ilay Trinité hidina ny fanahy masina. Fa ny fidina ny fanahy masina moa dia mitondra inona ao antsika ary midika inona ao antsika kristianina ankehitriny. Mitondra inona ao antsika, midika inona ao antsika ankehitriny ny fidina ny fanahy masina. Roa ihany ny afatra omenantsika amin'ity alahady ity hoe ny fidina ny fanahy masina dia manome fahasoavana mandray. Fahasoavana mandray. Ary faharoa dia fifaliana manome. Fifaliana manome. Fahasoavana mandray. Rehefa ilay mbola atao trano anankiray rehetra mpianatra sy rehetra olona rehetra rehetra dia nidina ny fanahy masina ary fisehony dia voalaza teo fa hoe nisy hafa. Lela maro ny tarehina hafa, ny zarazara, mipetraka tany amin'olona tsirairay avy, ary rehefa mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona dia feno ny fanahy masina koa izy rehetra ireo. Inona no dikan'izany hoe lela maro mitarehina hafa. Iny ilay symbole ny fanahy masina, ilay endriky ny fanahy masina, milaza indrindra ny amin'ny herin'Andriamanitra, milaza indrindra ilay Andriamanitra tsy toa, ilay Andriamanitra manam-pahefana, ilay Andriamanitra manan-kery eo amin'ny fiainany olona. Izay ny dikan'ilay mitarehina hafa. Amin'ny hafa ny fantatsika fa hery anankiray manome hafanana, manome hazavana, manome hery, endrika Andriamanitra izany. Ilay hery tsy toa, ilay hazavana maneho fa tsy mitoetra ao anatin'ny aizina intsony ny olona izay mandray izany fanahy masina izany, fa mitoetra ao amin'ny fahazavana miaraka amin'ilay Jesosy Kristy. Satria ho Jesosy hoe izao ilay mazava, izay rehetra mandeha araka ny mazava miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ry havana malala, mandray izany fanahy masina izany isika amin'ity andro pentekosta ity. Mandray ilay hery avy amin'Andriamanitra. Ary izany ary no teny Saotra Masina hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary izany indrindra ihany koa no teny izay nataon'ny apôstôly tanan'olatra hoe fahazo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ka ho vavolombelona eto Jerosalema, antso-dia Samaria.
ary hatramin'ny fahalalana. Tsy fotsiny fahazavana, tsy hazavana fotsiny fahafanana, ny fanamasina manafanantsika ao anatin'ny fanompona, ao anatin'ny fanatrehantsika n'Andriamanitra tahaka izao, izany dia omeny tompo antsika amin'ity andro pentekosteta. Tsy ery sy hazavana ihany fa mandray fahalalana koa isika avy amin'ny fahasoavana, avy amin'ilay fanamasina. Hoy ato hoe fahasoavana mandray. Ilay zany dia ilay mandray an'ilay hery, fa nankirety izao mandray fahalalana ihany koa. Hita mantsy eto fa hoe miteny tamin'ny fiteny maro samihafa ireto olona ireto. Ina dikan'izany izao ny fiteny maha izy azy ny firenena, ny fiteny maha izy azy ny olona, ny fiteny ahafahana mifandray amin'ny hafa, ny fiteny mitondra ny teny dia hoy Jesosy hoe ny aveny ao am-po no hitenenany vava. Isika ireo dia mandray fahalalana avy amin'ny fanamasina. Raha toa ka maha izy azy ny tsirairay ny fiteny, dia eto kosa dia voalaza hoe afaka manafoana ny maha izy azy ny tsirairay ny mpitory raha toa ka manakona ny filazantsara izany. Toa nanakona ny filazantsara ilay teny maro samihafa tsy fakahitana. Sahala amin'ilay dinivitra izay kolalary toa tsy fantatra inona ny teny izao, inona ny teny izao, inona izao. Toa takona ny filazantsara ka tsy misy filazantsara azo. Fa raha toa ka te-hampita ny filazantsara kosa dia afaka manafoana ny maha izy azy ny mpitory ny filazantsara. Paoly apôstôly no ohatra ray amin'izany. Paoly apôstôly ilay ambony filazanana, ilay manam-pahaizana sy fahalalana, nataony taimoraka izany zavatra rehetrarehetra izany, fa nirerena dia ilay fahasoavan'Andriamanitra. Ary izany no fidin'ireto diakona ireto izay andihan'ny fahasoavana. Raha miteny izy ireo hoe ampoanao ny fahasoavana, tenin'Andriamanitra tamin'izy ireo zany. Raha miteny izy ireo hoe fahasoavan'Andriamanitra no nato izao ahy, dia ataony toy tsy misy avokoa ny zavatra rehetra, fa ny ambony indrindra eo amin'ny fiainana dia ilay fahasoavan'Andriamanitra nomena azy. Sahy mijoro tahaka ny Paoly apôstôly izy ireo ka miteny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao. Paoly apôstôly zany dia nanafoana identitéany mihitsy mba hahatonga azy mpaka tsara ny filazantsara izay nitantena. Sika koa manahoana amin'ny filazantsara izay toentsika. Ny fanamasina dia manome fahalalana tsy mampizaozao, tsy mampieboebo, fa mampanetry tena, ary indrindra mahatonga antsika hiondrika eo amin'ny fahalehibeazan'Andriamanitra, mahatonga antsika hiondrika manoloana ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra izay nomena antsika. Valiana mahita ny diakona mandray amin'ireny aspirateur ireny rehefa mirava ny fiangonana. Bata ireny zareo dia mamafa ny fiangonana. Tsy mieritreritra hoe zaty izy amin'ny fiarahamonina izay misy ahy, dia ndeha amafantrano, dia ndeha hibata entana, dia ndeha hitona seza, dia ndeha hananisaka latabatra. Satria izany no hery fahasoavana ao anatiny, mahatonga azy hanao miasa, dia miasa n'Andriamanitra. Tsy mieritreritra fa iza moa nanafoana ny maha izy azy, matoa nanaiky ny fahasoavan'Andriamanitra mandray an'ilay fanamasina amin'ity andro amin'ity. Dia mahereza ny diakona vaovao fa efa taona zany miazakazaka amin'izany lalana rehetrarehetra izay hitondrano ny tompo antsika izany, ary ifitiro ilay fahasoavana nomen'Andriamanitra anao satria mandray izany fahasoavana izany. Mandray fahalalana ihany koa isika. Fahalalana koa eto dia ilay fahalalana mitory sy mifandray amin'ny hafa. Tsy manidy varavarana mihitsy ny kristianina amin'izao tontolo izao ka hoe midiny trano hitaka tsara, tsisy mahazo hiditra intsony. Fa ny fanamasina izay midina amin'ity andro amin'ity dia maneho sy mampiseho ilay fahalalana mifandray amin'ny hafa, ilay fahalalana te hifandray amin'izao tontolo izao. Ary inona moa ravana mampiavaka ny fivavahana kristianina? Mampiavaka ny fivavahana kristianina hoe tsy inona fa ilay fifandraisana amin'ny hafa. Tsy mijanona fotsiny amin'ireny izao sy ny tenako manao méditation izao rery dia izay. Fivavahana hafa dia misy ilay Andriamanitra ihany no miaona. Fa ny fivavahana kristianina kosa dia ilay mampifandray amin'ny hafa,
ilay manokatra varavarana amin'ny hafa ary izany no mahaton'izao antsika tahaka izao. Fahalalana omeny fanamasina antsika izany. Ary dia eto dia hoe ny tenin'ny olona hitoriana ny filazantsara. Mampatsiaro misionera tamin'ny vanim-potoana taonjato fahasivy amby folo, nahay teny malagasy madio rano ireo misionera nitondra ny fivavahana tany amintsika tany Madagasikara. Nianatra izany teny izany satria ireo olona nitoriana dia tena nahay tena miteny malagasy ary nitory dia ny teny malagasy madio. Tsika amin'izao fotoana izao misionera aty andafy mitoro filazantsara amin'ireo vahiny koa izany isika dia mba milaza amin'izy ireo koa amin'ny teny izay ampiasaina. Ary izany miantsona ny AFF. Tonga ny taratasy loadapartany, oka hitsangana ny asa fitoriana amin'ny filazantsara. Endrika ray anie izany ilazana hoe omeny ny fanamasina fahalalamisika. Ahafahantsika mitory. Mety anontsika hoe aizany koa ny aizana mitory, aizana itoriteny, aizany ifandray manory. Izany hoe ny fanamasina izay omenantsika. Ary fahalalana eto koa dia ilay fahalalana manavaka ny tsara sy ny ratsy. Teny io ilay teny tsara, ilay teny ratsy. Afaka manavaka ny teny ratsy sy ny teny tsara isika rehefa omeny ny fanamasina izany fahalalana izany. Eto mantsy dia izao. Everindreo olona fa miteniteny foana ireto mpianatra ireto. Misy sasany milaza hoe eo ny divay mamy ireo. Ny divay moa dia foto-tsakafo ny jiosy. Ohatrany hoe ranona mpandro sy vary izany ny mofo sy divay amin'ny jiosy. Amintsika malagasy vary sy ranona mpandro. Fa amin'ny jiosy dia mofo sy divay. Foto-tsakafo ny jiosy ny divay. Ary dia rehefa leo ny divay ny jiosy dia miteniteny foana manao foana. Dia ozy ny sasany ireto olona miteny amin'ny fiteny hafa ireto ane dia ohatrany tena leo divay mamy. Ny olona izay tsy isany ny fanamasina, ny olona izay tsy mandray ny fanamasina, tsy mandray ny fahasoavana mandray dia diso hevitra ny amin'izany ka milaza sy miteniteny foana ny amin'ny fanamasina. Voalazan'i Jesosy Kristy tarifa izay rehetra miteny ratsy ny fanamasina tsy ahazo ny famelan-keloka intsony. Fa raha miteny ratsy ny zanak'olona ianareo dia ahazo famelan-keloka ihany. Fa raha miteny ratsy ny fanamasina ireo dia tsy ahazo famelan-keloka ihany. Fa eto ilay teny tsara sy teny ratsy koa dia mila jerena hoe inona moa tiany soratra masina lazaina amin'izany. Izany dia mampatsiaro ilay batisan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy rehefa natao batisa dia nisy voromailala teo. Iny ilay symbole ny fanamasina. Ilay voromailala izany ilay endriky ny fanamasina. Fa maninona ny voromailala fa tsy gisa. Fa maninona ny voromailala fa tsy tigre. Fa maninona ny voromailala fa tsy liona. Voromailala satria voromailala dia symbole de la paix, symbole de la douceur, symbole de la grâce. Endriky ny fandriam-pahalemana, endriky ny fahalemem-panahy, endriky ny fahasoavana. Ary tian'Andriamanitra marina dia ino ilay fanamasina, tamino ilay fanamasina, ilay endrika anankiray. Ka ny olona izay mandray fahalalana avy amin'ny fanamasina izany dia ireo olona izay miteny araka ny fandriam-pahalemana. Tsy mba olona mitondra ady, tsy mba olona mitondra korotana, tsy mba olona mitondra izay mety ampisarabasana, fa olona mitondra ny fandriam-pahalemana ary olona mitondra n'ilay fahasoavana. Dia ilay teny mamy fampandrosoana, ilay teny mamy fahasoavana fa tsy teny hafa na teny ratsy. Efa nanofana diakona moa dia rehefa ampiditra olona isika na mijery olona na mandray olona mba mitsikitsiky aminy. Rehefa mitsikitsiky aminy dia mba miteneniteny tsara fahasoavana dia faly mahita anao mandroso ao an-tranon'Andriamanitra. Izany ilay fitenitsika mitondra teny fahasoavana mandrakany hoanina. Ravana malala fahasoavana mandray. Sika rehetra ireo dia mandray ny fanamasina amin'ity andro alahady. Ery hazavana sy hafanana izany raisinao izany. Fahalalana tsy mankeloelo na mampizaozao. Fahalalana ahafahana mitory, ahafahana mifandray. Fahalalana
manavaka ny teny tsara sy ny teny ratsy fa teny mendrika kosa ho an'Andriamanitra. Farandrindra dia ilay fifaliana mandray, fifaliana manome. Rehefa mandray isika dia tsy feno be, dia mibotsina, dia mipoaka avy eo. Fa feno dia manome. Fifaliana izany, fifaliana izany. Akapokoray ato manko ireo teny rehetra ireo, eo ny voka lehibe amin'ny fiangonana izay miresaka fifalian'ny Pentekosta, eo ny teny fidiny izy ireo izay miresaka fahasoavana, ary eo ny fanahy masina. Kapoko anankiray izany, nahatonga hoe fahasoavana mandray sy fifaliana manome. Rehefa mandray isika dia faliko manome, tsy hoe manome fotsiny ampatezerana na hateriterena, fa tena manome amin'ny fifaliana. Pentekosta teo amin'ny Jiosy dia tonga daholo ny olona rehetra, voalaza teo ny olona rehetra avy any amin'ny firenena samihafa rehetra. Tsika izay tonga eto izao, samy nanana izay toerana nisy antsika tsirairay avy tany isika. Tarita angon'ilay andro Pentekosta eto ity toerana ity isika. Andro firaviravony izany, andro fifaliana izany. Fa ilay fifaliana dia aseho antsika amin'ny alalan'ny fanomezana izany fifaliana izany. Izany no mahatonga antsika manao vokatra rehefa Pentekosta, aseho antsika amin'ny vokatra ny fifaliana. N'inona fanomezam-pahasoavanao, na inona nomeny tompo anao, nandray ianao, dia atolory amin'ny fifaliana koa izany. Satria izany no endrika anankiray anehoantsika ny fandraisantsika ny fanahy masina. Aseho antsika amin'ny vokatra ny fifaliana. Taloha izao ilay vokatry ny tany, ary izay ilay tenin'Andriamanitra amin'ilay valoky kelintsika iny hoe hitahy ny vokatra sy ny asan'ny tananao anie Jehova ka hifaly tokoa ianao. Ny tompo ane no mitahy ny asantsika. Sa ahoana moa sy ny tompo ane no mampahono ny asa rehetra. Izy no manome asa, izy no manome fotoana, izy no manome vola aman-karena, izy no manome ny fahasoavana rehetra tsy talaky. Atolory ho asa amin'ny fifaliana manome ho an'ny tompo, ary ny fiangonana no endrika anankiray anehoana izany fifaliana izany. Nandray fahasoavana isika dia faly manome ihany koa, manome izay rehetra ananana hideranan'Andriamanitra anehoana ny fifaliana eo anatrihan'ny fiangonana. Ary tena zava-dehibe manome dia mitory ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Voalaza eto fa nilaza ireo asa lehibe nataon'Andriamanitra ireto apôstôly. Ohatra ilay Petera izay toriteny eo ambany, rehefa nandray ny fanahy masina izy dia nitoriteny ihany. Ary rehefa nitoriteny izy dia nitory amin'ireo olona marobe. Nisy olona 3,000 mahery niresy lahatra nandray ny filazantsara ka nanotena ho an'Andriamanitra. Okizay fampitomana misaza. Raha vitina ravana izay rehetra voalaza dia hoe fahasoavana mandray raiso, fa manome ianao ny fanahy masina. Fahasoavana mandray raiso, fa manome ianao fahalalana, ary ny farany dia mifalia ka manomeza fifaliana manome.